noho ny toedra raha eto amin'ny firenena dia efa mivondrona ihany koa ny fianakaviam-ben'ny antokotiko Madagasikara na ihany koa ny team nalalana azy lasa fitim ary amin'izao fotoana izao izy ireo ary omaly no niaona tamin'ny mpampalala vaovao ny avy teo anivony izany atoko izany. Vola Ravoavo no mitondra ny anjeprem-baovao sary mambra Samuel. Ivondronan'ny GMMR, team Matsilo, ny CRTM, ny RAP ary ny vehivavy team, ny fianakaviam-ben'ny antoko team na ny FITIM izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny bisy Ankorondrano. Nisy zany natao hoe tsita no toedrara ny tiko Madagasikara. Tsy hoe tsity akory fa ny tolona. Atao anatin'ny tolona amin'ny hoe fireheana amin'ny ordre constitutionnel indray dia tsy dia tao anatin'ny ensemble be tao ny tiko Madagasikara. Hatramin'izay rehefa amin'ny firenena hatramin'ireo tsy fahaleovan-tena rehefa tonga zany zany zava-roatra zany dia indrisy indraindray tena velona teraka mihitsy adino ilay mitoko tao fitondrana. Ndraiky tratran'izay ataoko hoe tody zay tsy tody zany fa virus na manahirana zay tiko Madagasikara kanefa na soana Andriamanitra soana retonamina rehetra fahatongasaina ary dia tao anatin'izany mety ho tsy saratsara ka tiko Madagasikara fa iray ihany. Misy raha tsy teny aho zany efa tsy reto sondena teny reto zay reto dia ao ny Matsilo, ao ny kapa, ao ny namana rap dia ao ny tiko Madagasikara mazava inoa ny DGMMR mampatsiahy fotsiny azy ho adino tsisa efa adia ny ray ihany dia izay tarany patatony tiko Madagasikara. Nahoana ny fianakaviam-be satria ohatrany zarazara to ohatrany samy mitady ahoana marina ny voana amin'ity krizy ity dia samy mitady ahoana fomba ialana amin'ity. Everitra fa marika fitiavan-tandrazana toly zavatra rehetra tsy aty dia hiala amin'izao krizy mijaly akoho zao dia manoloana ao katoko zao fifidiana amin'ny efatra roapolo sy juillet izay verintsika fa fifidiana ivoana amin'ny transition. Mikasika ny fifidiana filoham-pirenena araka ny fanazavana dia tsy ara-dalàna amin'ny Ankolafy Ravalomanana izay nanolotra Andriamatola Lao Ravalomanana ny FITIM. Mampitambatra anay dia ny amaly andray fahefana anopaka fahefana amin'ny ara-dalàna mba ahafahana mamindafika ny fanamba sahary teo les défis zay intérêt supérieur de la nation araka ny fahitana azy. Dia zahay dia mihevitra fa tombotsoany maro ny tokony apetraka ambony indrindra fa tsy tombotsoany mitongana ny fianakaviana ray na olona vitsivitsy. Araka ny fanambarana izay navoaka ny FITIM tsy manohana olona fa fandarana asa ahafana mampandroso firenena mijeren'ny fianakaviam-be ny antoko team. Ary raha ny fanazavana dia ny fandarana asa narosin'ny kandida ny Rado Ravalomanana ny tohanan'ny FITIM.